androany veryntsika ary hiditra tanterakytsika ao anatiny hoe fanarenana ny ankonana. Ankonana tahina sy ambininy. Ankonana tahina sy ambininy. Araka mifantatsika tsararay avy moa dia ty taonty tsika dia tonan'ny fanaovana dingana. Dingana anankitelo no ataontsika dingana amin'ny tokantrano na ny ankonana zany. Faharoa dingana amin'ny ara-panahy, ary fahatelo dingana ara-bola. Tena manentana anao foana zahay. Zavatra telo reo anaovy dingana. Manaova dingana kely mandroso ara-panahy. Manaova dingana kely mandroso amin'ny fitantanana ny ara-bolanao. Manaova dingana kely mandroso amin'ny ankonanao. Fa ho hitanao fa hiatsara amin'ny fiainanao. Amen. Vonavenao andray ny afatsika androany. Nakatako anao mandraisa naoty raha azo atao. Afa mihitsy mako no hoe misy olona mitoro-teny dia mandika naoty ianao. Misy fitadidiana mipetraka kokoa. Amen. Joba 1:27 tapany voalohany. Joba 1:27 tapany voalohany. Dia rehefa avy eo Genesis 2:7-7. Vonona ve ianao? Hitanao? Joba 1:27 tapany voalohany. Ny ankonany miadana ka tsy manatahotra. Ny ankonanao miadana ka tsy manatahotra. Genesis 2:7. Ary Jehovan'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Tsy tsara raha irera lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Io Joba 1:7 io dia tenin'ny Joba izy io. Joba miteny ary ny olona kasany eo dia olona ratsy fanahy. Ozy io fa manina kosa Andriamanitra. Olona ratsy fanahy ny ankonany miadana ka tsy manatahotra. Dia raisiko ilay satria fanirian'i Joba zany miadana ankonana miadana ka tsy manatahotra. Atonoko ao fiainanao fa ny ankonanao ne hiadana ka tsy anatahotra. Matenekeny hoe ny ankonako hiadana ka tsy anatahotra hoe. Genesis 2:7 tsy tsara raha irera lehilahy fa omeko vady dia izy anaovana vady sahaza ho azy izy. Temoka voalohany ka lasaka navavy dia izao. Fantafy fa natao hiara-iaina aman'olona isika. Avely fandroany. Fantafy fa natao hiara-iaina aman'olona isika. Tsy misy olona natao hitokamonina zany. Fa isika tsararay avy tsy tsara isika raha irera. Natao hiara-iaina aman'olona isika. Inona aloha mahasamihafa ny ankonana sy ny fianakaviana? Samihafa ny ankonana sy ny fianakaviana. Ny fianakaviana dia fikambanan'ny izay olona mitovy firazanana aminao. Ohatrany hoe izay zanaky dadabe rehetra dia fianakaviana. Izay zanaky dada sy mama rehetra dia fianakaviana. Cousin sy cousine dia fianakaviana. Izay na hoe fivoria mpianakaviana. Rehefa tonga fivoria mpianakaviana, misy olona tsy fantatra akory tonga ao. Hoe gatony havanay. Fa rehefa ankonana resana, ny ankonana indray tompoko dia izay rehetra ao anatin'ny trano anankiray. Avely fandroany. Izay olona rehetra ao anatin'ny trano iray. Na iza olona ao. Manomboka ny ray aman-dreny, ny zanaka, ary izay rehetra ao anatin'ny trano ao. Raha misy olona natsangana dia ankonana izy. Niza ao anatin'ny trano dia ankonana. Amen. Isika hoe dia natao hiara-iaina aman'olona. Ny toerana anankiray, ny zavatra anankiray izay tena maharary antsika indrindra rehefa voakitika dia ny ankonantsika. Raha vola no mahavoantsika dia marary ihany. Fa rehefa ny olona ao anatin'ny ankonantsika, na ny vady na ny zanaka ny olona ao anatin'ny trano no misy mahavoa azy,
dia miantraika ny fiainantsika ray manontolo, miantraika any amin'ny torimaso, miantraika any amin'ny ara-panahy, miantraika any amin'ny fiainana rehetrarehetra. Ka lasaka nabavy, inona ny secret momba ny ankonana? Secret voalohany zaraiko aminao androany. Ny ankonantsika no toerana anankiray izay iainantsika ny fotoana betsaka indrindra amin'ny fotoanantsika. Aveko, ny ankonantsika no andalintsika fotoana betsaka indrindra, no iarahantsika betsaka indrindra amin'ny fiainantsika. Aka ohatra aminao ary, raha ohatra ka olona anankiray mandeha miasa ohatra, ataontsika hoe miainga izy amin'ny fety, dia mody izy, ny olona normal. Za zany tsy miresaka ny fiainan'ny olona sasany izay tena extrême, satria misy karazan'olona tena ny extrême mihitsy ny azy. Fa en général na ny resahako. Raha tokony hoe izy ny olona tokony hoe miasa miditra amin'ny valo, dia mirava ambony folo, dia mody vetivety, dia miditra amin'ny roa, dia mirava amin'ny enina, dia any an-trano. Zany hoe ny tsy mahaotrano zany dia amin'ny fito ka hatramin'ny roa folo sasany eo eo, adiny dimy sasany, dia manomboka amin'ny ray sasany ka hatramin'ny dimy, sa hatramin'ny enina, hatramin'ny enina. Zany hoe adiny firy zany, adiny raika amin'ny folo sa adiny folo, zay tsy mahaotrano anao. Ny andro ray nefa 24 heures, 24 heures. Zany hoe ny akamaroan'ny fotoananao dia laninao amin'ny ankonanao. Aveko fandroany, ny akamaroan'ny fotoananao dia laninao amin'ny ankonanao. Raha lasaka nabavy fonako aminao, fa secret ho ia lazaiko aminao. Ny fotoana tokony ho betsaka indrindra itoeranao dia ao an-tranonao. Aveko a, ny fotoana tokony ho betsaka indrindra itoeranao dia ao an-tranonao. Baiboly Jesosy Kristy dia nanao fanoharana tahaka izao. Raha tonga ao amin'ny tranon'olona anankiray ozy izy ny fahavalo, dia fatongany aloha dia maherino izy, dia zay izy vao manapaka ao. Ao a, dia atao izay tiany atao ao. Zany hoe raha misy mahery ao anatin'ilay trano dia tsy afaka manao ny minina aloha ilay fahavalo, fa tsy maintsy atao izay hamatongana n'iny mahery iny, zay izy vao afaka manao zavatra ao. Ny olana dia zao, le mitokatran'ny olona sasany lay mahery mihitsy ny tsy ao. Ny ankonan'ny olona sasany lay mahery mihitsy ny tsy ao. Raha lasaka nabavy, ny tokatranonao ny ankonanao dia mila amin'ny présence anao. Tena mena mafy be ary. Natao ao an-tranonao ianao. Ny fotoana betsaka indrindra tokony laninao dia miaraka amin'ny vady aman-janaka ao an-tranonao. Tena mena mafy be ary. Tena mena mafy noho izany. Raha lasaka nabavy, emitsara izao zavatra izao. Maro ny ankonana ankehitriny izay tsy mafana intsony ny trano misy azy, satria zara raha andalovana. Rehefa tsy mafana intsony rehefa ny tranonao, dia lasa manomboka tsy tamanao ianao. Inona nahatonga le izy lasa tsy mafana? Satria tsy ao ianao. Maria tsara ve ianao? Ianao raha lasaka nabavy, miresaka raha lasaka nabavy, ray aman-dreny, zanaka. Zao ny zavatra marako anao, ilaina ianao ao an-tranonao. Ilaina ny présence anao ao an-tranonao. Ny présence anao ao an-tranonao mampafana ny tranonao. Misy olona milaza za tena mahakamona mihitsy miditra ato an-trano ato, tsy normal izany ka lasaka nabavy. Fa maninona ny mahakamona miditra ao an-tranonao? Ny antony dia satria nahoana? Tsy ao ianao. Raha ao ianao ka mafana ny tranonao, zaranao aftafiditra ao anatiny. Normal indrindra raha lasaka nabavy ny tokony ho izy indrindra dia izao. Ny toerana tokony hatamana ny olona indrindra dia ny ao an-trano. Maria tsara ve ianao e? Raha tokony hoe izy tokony hoe ninona mitsangana ny fiainanao any ampiasana sy ny sisa any, vao tonga ao an-trano ianao dia tokony misofina hoe tena menina mafy a. Ahoana ho ia? Ahoana ho ia? Mila présence anao an-tranonao. Faharoa,
maro ny ankonana mikorotana satria nahoana tsy ao ianao korotana ny zanaka mikorotana ny fifandraisana ketraketra ao an-trano ny olana dia satria tsy ao ianao tsisy olona kesahana alasika nabavy mila présence anao an-tranonao fahatelo maro ny ankonana mahakamo anao miditra ao anatiny nefa ankonanao satria nahoana enoy a tsy ao ianao dia ny décoration an-tranonao tsy arak'izay ilainao azy be dia be na ny olona vao miditra ny trano dia mitabataba fa manino dina ohatrao fa manino dina ohatrao fa manino dina ohatrao fa manino dina ohatrao ka lasika nabavy eo raha ao ianao dia tsy hitabataba ianao maria tsara ve ianao manarina ankonana tsika androany tenekeno akakinao manarina tsika hoe manitsy sika izay tokony ahitsy amen ilainy ianao ao an-trano fa tenekeno akakinao ilainy ianao ao an-trano hoe miasa zay ataonao any ianao ary tena mila miasa ianao ny olona ara-baiboly rena dia olona miasa voaka maraina izy miasa dia aveo izy mody ao an-trano avy miasa fa rehefa vita ny asanao any vita zay ataonao any ny lalana tokony izorany tongotrao dia makany an-trano amen milanao tranonao tenekeno akakinao milanao tranonao e lay hafananao anatin'ny tranonao milanao le atanterahany vision anao momba ny tranonao mila ny présence anao gaga ianao rehefa aveo ny zanako ao lasa manao zay tiany atao lasa niovo ny zanak'olona rehetra milamina tsara dolo fa ny ianao mahafahafa be normala satria tsy eo ianao mikarakara azy tsy eo ianao hitaiza azy tsy eo ianao anitsy azy milanao tranonao matenikeno akaikinao mila tsika kay tranontsika hoe ao ana tsara rahalasika nabavy ny akamaroa ny zava-mananaina rehetra dia manana trano amen ny biby rehetra ny akamaroa dia manana trano samy hafa fotsiny filazana azy manakesaka trano io sasany ni sasany nisy sasany terrier fa ny zavatra mahagaga dia izao ny zava-mananaina vo vitany atao dia mody izy maria tsara ve ianao maria tsara ve ianao ia rahalasika nabavy tianao afana mitokantranonao mody aloha ianao aoka ny présence anao mitsapa ao an-trano ahoana hoe a amen rahalasika nabavy ny fiainanao manontolo dia miodinao anatin'ny ankonanao zay ataonao rehetra dia miodinao anatin'ny ankonanao te ilaza aminao hoe ny olona akaiky ny fonao indrindra dia le olona ao an-tranonao tsy normalina koa ka tsy reo ny akaiky ny fonao indrindra reo tokony akaiky ny fonao indrindra eo olona ao anatin'ny tranonao reo raha vao misy afatra manjoro reo dia manakasika anao mba tsy hitsangany zany dia aoka ianao ho présent ao an-trano tenekeno akaiky anao mila présence atsika ao an-trano akaiky ny fonao ny olona ao anatin'ny tranonao akaiky ny fonao ny tranonao raha lasika nabavy eo raha ilaza zavatra tsotra aminao dia izao tenana ankonana milamba ve ianao tenana ankonana tsara ve ianao ankonana miariny ankonana mahavita azy ankonana mahafinaritra soyez présent dans votre foyer amen aoka ianao ao anatin'ny tokantranonao ary teboka manaraka na ao ak ianao a dia ataovy zay ampilamany ankonanao ahoana hoe a amen ataovy zay atsara ny tranonao aza miandro ny olona hafa foana mariamy ianao aza mitsiriritra ny olona be dia be ny olona varina mitsiriritra ny hafa ianao ny andiana ohatr'izao ny andiana ohatr'izao ka lasika nabavy eo modia ny trano dia amboary koa ny ianao ao anatsaka ho ia amen ataovy zay atamananao ao ka lasika nabavy ny olana amin'ny olona raha vo tsy eo ianao dia olo-kafa ianao zay teny ka tsy fahamarinana ve zany raha vo tsy eo ilay mahery dia ho tafiditra ny fahavalo ianao lay mahery ahoana ho ia
dikan'izany mila ao an-trano ianao zany zavatra zakako aminao zany hoe tsotra be zany nefa manarina ny fiainanao manaova dingana manokana hoe za manao dingana mba tena ao an-trano mahatratra kokoa ahako ny fisinao ao an-trano ianao hoe tsy mandinika hoe raha vo eo ianao dia misy zavatra tsy mitsanga ao an-trano ary raha vo tsy eo ianao dia mahento atarafafa foana dia ianao hiteny nareo aza manana ka lasika nabavo tsy mila miteny amin'ny olo ianao nareo aza manana fa aoka ho présent fotsiny ianao an-trano dia tsy mitsanga le izy zay eny le izy ny tokantrano ny ankonana dia mila ray aman-dreny mila olona mijoro ao anatiny mila zanaka hafa mihitsy mahita le zanaka falifaly ao tenekelokainafa mihitsy mahita zanaka falifaly ao rahalasika nambary ny tranontsika ny ankonatsika io territoirantsika io amen dia fantary zao lalàna amin'ny fiainana zao ny territoire anankiray dia zay dominant na hoe zay mahery ao no mibaiko zay mitranga ao tsy mitrangatranga ho azy zany zavatra anatin'ny tokantrano anankiray fa zay mahery ao no hita hoe zay ny zavatra mitranga ao aka ohatra aminao raha ohatra ka territoire misy guerre lava guerre lava dia azagaga ianao fa ny territoire na guerre ravarava mariany tsara ve ianao raha ohatra zany ka guerre foana ny ao an-tranonao dia azagaga ianao ka hita faharavana ao anatin'ny tranonao mariany tsara ve ianao aka ohatra tsotra ny territoire be mpanetaka tsisy mpandeha ka tsy marinaka ve zany ny ankonana tsisy vehivavy ohatrany ao any nitokantrano tsisy vehivavy tsisy endrika tsisy niminina ka lasika nambavy eo ny territoire anao ny antsika dia territoire kristianina tenekeo akaikinao ny antsika dia territoire kristianina hoe olona manana mifaray masina amen dikan'izany ka lasika nambavy ny ankonanao dia tokony refléter tokony maneo fa kristianina ianao tokony mahery ao maria tsara ve ianao misy zavatra manokana tika lasika nambavy zaraiko amintsika ary inoko fa manomboka norenanao zavatra anankiray zavatra teneko aminao androany teboka voalohany resako aminao androany dia zao soyez présent dans votre foyer amen aoka ianao andany fotoana bebe kokoa amin'ny ankonanao amen zany koa tsy midika hoe dia tsy anao ninina ntsony atao zay tokony ataonao amen fa ampio fotoana iarahanao ny ankonanao ny teboka manaraka zay resako aminao ary ity ampitodika aminao hoe ohatrany ahoana zany ankonana zany raha mandika amin'ny sitrapon'andriamanitra momba ny baiboly raha lasika nambavy dia hita zavatra telo amehezana nantsona hoe ankonana teneny hoe telo zavatra voalohany ny teny voalohany amehezako ny ankonana dia jardin ny teny faharoa amehezako ny ankonana dia amour ary ny teny fahatelo amehezako ny ankonana dia respect aveo koa jardin amour respect averenikelo hoe ny ankonanao dia tokony tahaka ny zaridaina hitanao rehefa nanao olombelon'andriamanitra dia napetrany tao an-jaridaina izy satria ny zaridaina dia mampilani-tsaina ny zaridaina tsy marina ve loha zany hoe zaridaina mampilani-tsaina marina ny zaridaina mahafinaritra ny zaridaina mampite hipetraka foana eo dia tokony olo zany koa ny ankonanao tenekeno akaikinao ny ankonako tokony tahaka ny zaridaina hoe amen na fe zany jardin amour respect anjaranao ny mahazaridainan'io
tenakeo kaikanao ansaranao mahazakitaina io hoe isako manarak'izay fa ny zavatra ambarako anao dia izao ny tokantrano ny ankonana dia tokony mahafinaritra ny tokantrano dia zaridaina ny ankonana momaty hoe dia zaridaina tokony ho tamanao anatin'ny zaridainanao ianao amena tepaka manaraka ny tokantrano ny ankonana fa tsy tokantrano ny ankonana dia amoro fitiavana galasika-nabavy ny tena ankonana galasika-nabavy dia nanomboka tamin'ny fitiavana zany ve ary ny ankonana rehetra koa dia mitohy amin'ny fitiavana ao anatin'ny ankonana dia tokony ho feno fitiavana za manokana tena milaza aminao enao ve ao amin'ny tokantranonao mba miteny hoe tiako ianao amin'ny vadinao mba miteny tena hoe tiako ianao amin'ny zanakao ny ankonana dia manomboka amin'ny fitiavana galasika-nabavy a amen aza manaiky anambady olona tsy tianao ninona antony na inona antony aza mihinao zany hoe aka ny fitiavana zany tonga tsy kelikely raha tsy tonga mihitsy raha tsy tonga mihitsy dia betsaka indrindra ao anatin'ny ny fanomboa amin'ny tokantrano dia fitiavana ary izy tohizana amin'ny fitiavana za tena manetana anao zanako reo za misy fotoana fihiniko hoe dia ataoko hoe je t'aime fa galasika-nabavy eo zanakao aza vela olon-kafa ny teny amin'ny voalohany hoe je t'aime amen tahaka zany koa ny vadinao aoka tsy olo-lehilahy hafa rahalahy ny teny amin'ny tsara ianao ny problema ne rahalahy mahatonga ny korotana dia zao e le tokony ataonao tsy ataonao dia olo-kafa manao azy zany koa ne rahanabavy le tokony ataonao tsy ataonao dia olo-kafa manao azy ory vehivavy fantary fa ny vehivavy betsaka amin'ny lehilahy zay tokony ataonao amin'ny vadinao ataovy aza vela olo-kafa ny teny aminao hoe tena ianao kosa mahavita azy aoka enao no hiteny amin'ny vadinao hoe ianao kosa mahavita azy amen aoka enao raha aman-dreny no hiteny amin'ny zanakao hoe zanako a ianao kosa tena olona ty galasika-nabavy tena ty tena avela aza vela olo-kafa no hiteny amin'ny zanakao voalohany hoe je t'aime aoko tsapany zanakao ny fitiavanao azy baiboly ane na milaza enonao zao milazay ny baiboly na ny olo maro ary tsy mampanina ny afo ny fitiavana hoany tsy mahavono ny afo ny fitiavana zany hoe ny fitiavana zany dia afo ainao ina ny filaza hoe ankonana amin'ny teny frantsay foyer zany a dia avy amin'ny teny hoe afo ny tena marina zany dia izao ao anatin'ny tokantrano ny tokantrano dia afo mamay toekana misy hafanana ao moa ny verenako be zany any aorinany ny hafanana voalohany tokony ho tsapa ao anatin'ny tokantrano misy anao ao anatin'ny ankonanao dia fifankatiavana reo mianakavy tena mena mafy be a tokony misy fifankatiavana ao ray aman-dreny tory fitiavana zanakao mpivady tory fitiavana ny vadinao aseho azy fa tianao izy ny tokantrano anankitelo mbo ny ankonana fa tsy tokantrano anankitelo ny ilazana anazy voalohany inona zaridaina atao izay mahatsara azy ny faharoa fitiavana ary ny fahatelo respect tsy fanajana ao anatin'ny tokantranonao za manokana zavatra anankiray zay tena tsy mety amiko sady tsy aky dia ny fianakaviana tsy miara misakafo tsy tiako tena tsy tiako ainao rehefa miara misakafo ianao sy ny zanakao nareo mianakavy kely dia misy zavatra mitrango eo ambony latabatra eo
tenikelo kaikanao misy zavatra mitranga ambony latabatra io hoe za raha ohatra ka tsy mpiara amin'ny sakafo manamianakavy misy karazany tokantrano samy maka amin'ny vilia dia samy mandeha amin'izay andehanany eny ka lasa karabavy za tsy povo amin'izany za tsy d'accord amin'izany ny fandraisana fanasany tompo dia Jesosy miara-mihinana amin'ny mpianana misy zavatra mitranga eo tsiny ainao aka ohatra aminao tsotra fotsiny aky efa miara amin'ny sakafo nareo mianakavy misy respect eo ambony latabatra rehefa miara amin'ny sakafo nareo eno tsara misy communication ambony latabatra rehefa miara amin'ny sakafo nareo misy zavatra tsy ampianarinao hoe ianao dia mila manaja fa hainao voarainy zanaka ho azy le izy rehefa miara amin'ny sakafo ambony latabatra ianao ohatra tsotra rehefa zananao miara amin'ny sakafo aminao ny zanakao raha eo daly tsy andoatra vaky voalohany izy maria tsara ve ianao no ny fisiny-dady eo tafiditra ho azy any anatiny hoe ty olo ty mila ajay izy ny mandoatra voalohany tafiditra ao anatiny ho azy hoe rehefa mandeha vity dada dia mama dia zoky zay voazandry tsy mila ampianarana be zany fa mandeha ho azy eo ambony latabatra za tena milaza aminao mihitsy ataovy zay iarahanareo mianakavy iaraka isakafo na hoe akolo loka raha vo akolo loka inona tsy isy hinana mihitsy fa menana izy menandady menany ray aman-dreny ka raha sakarabavy eo ndraindrena ny zavatra tsotra azonao atao fa manarina ny tokantranonao e amen ainao eo ambony latabatra halalanao zanakao eo ambony latabatra afaka nitsinao zanakao maria tsara ve ianao latabatra koa tsy fanitsina hoe tena nisaky ny raha ohatra ka isaky misakafo ianao no anitsy ny zanakao kambe izy eo amin'ny latabatra hoe voneny ray androany fa misy fotoana ka lasaka nabavy azonao ararotiny eo ambony latabatra ary anisan'izany ny respect dia hitanao ambony latabatra tena mikevaka nao hita ambony latabatra hoe raha lasaka nabavy ny trano tsisy respect dia trano ambony ambany maria tsara ve ianao ny ao anatin'ny tokantrano tokony mifankaty tena tokony mifankaty fa izao tokony mipetraka foanao izy dada sy mama izy azoky izy zany amen amen ve zay mazava aminao ve niafatra ny zaraiko aminao androany raha velo fitiny niafatra ny zaraiko aminao androany dia izao ny tokantrano ao amin'ny ankonanao no toerana tokony andaninao fotoana be indrindra amen ny ankonanao andaninao fotoana satria anangana zavatra ianao mbola be dia be ny zavatra ho zaraiko aminao mandritry ny volana ary anasako antsika mijery télévision ny tokantrano ny ankonana dia fitoana zavatra telo jardin amour respect rehefa mipetraka izay zavatra telo zay ka lasaka navavy tsisy olona tsy te hipetraka ao anaty toerana mahafinaritra fa maninona ny be dia be ny divorce zao satria misy olana ao amin'ny ankonana fa maninona ny be dia be ny olona tsy mahavita ny asany satria misy olana ao amin'ny ankonana fa maninona ny misy tanora tsy te hody satria misy olana ao amin'ny ankonana fa rehefa ataonao zaridaina ny ankonanao ny olona rehetra te hipetraka ao amin'ny jardin amen rehefa fenonao fitiavanao ao anatin'ny ankonanao ny olona rehetra ka lasaka nabavy fitiahatsapa hoe tiana tsy marina ve zany ary rehefa tsapany hoe tiana izy ary rehefa ny olo tino ny ti azy que demande le peuple maria tsara venao ary ny fahatelo raha tianao andeha ny ankonanao dia asivy respect ao za tena miteny manokana amin'ny ray aman-dreny manomboka androany aza manaiky ianao ny zanakao tsy mirespecte anao tena omena mafy be dia eny androany sady mbola ianaraka atsika zany amin'ny manaraka hoy ahy fa raha lasaka nabavy eo apetrao ny respect ao an-trano ataovy ndraindray koa ny atsika ray aman-dreny manaonao foana dia lasa tsy respecte ny zanaka marianavy ianao marianavy ianao raiso mitoerana maharay aman-dreny ianao dia maka mitoerana mahazanaka azy ny zanaka amen
fahapetrao ny zanaka tokony mirespekte ray aman-dreny dia ataovy zay irespekteny azy. Amen. Za manokana ka lasaka vavy tsy d'accord amin'ny zanaka tsikapoana. Tsy d'accord amin'izany ary. Tsy biblique zany. Tena keo na tsy biblique zany hoe. Matoa Andriamanitra no miteny hoe tsy narotsaka azy io. Matoa Andriamanitra no miteny an'izany. Ianao nga endrinao Andriamanitra. Ataonio kely no kaikanao anao nga endrinao Andriamanitra. Ka marary izy ka zay no objectif. Nanao foana izy dia ataovy marary izy amin'izay tsy mamerina tsony. Amen. Maria tsara ve zany? Ary raha ohatra ka miteny ny olona manodidina anao, izy kosa no mba sy limite any. Amen. Fa raha misy olona tena kakatoanao hoe dia tohiko any polisy ianao, angamy polisy hitaizan'io. Angamy polisy no azo tsiny raha mivily any amin'ny tsizy ny zanakao. Maria tsara ve ianao? Ry ankizy eo, za manome alalana ny dadanao sy mamanao mikapokanao. Amen. Na iza ankizy tamin'ny herina ka mampianatra hoe ray aman-dreny tsy voatery manery zanaka ka lasaka nabavika zanaka mbola tanora tereo. Fa rehefa lehibe izy ka manomboka manana safidy tsy afaka manao ninina tsony ianao fa raha mbola tanora tereo. Amen. Ilainy zany amin'ny fiainana. Somary mahery kely miafatritsika fa tsisy manangana moro zany ka lasaka nabavy. Mba tena kely no tsisy manangana moro zany hoe. Aoka ianao ao présent foanao an-tranonao. Ny tranonao dia aoka izavatra anankitelo. Zaridaina, fitiavana, fanajana. Amen ve zay? Mazava aminao tsara ve? Vola nivavaka ve ianao ankehitriny? Vola teny hivavaka ianao ankehitriny? Indraindray misy olona miteny pastera mikorotana be mitokantrano. Ireo zavatra telo ireo fotsiny maîtriser dia zavatra ilaminao. Tsy marina ve zany e? Pastera mety mbavaka indraindray tsy vavaka ny ilainao fa ianao mila hitsy. Na hivavaka tahaka ny ahoana ary zahay ka tsy ao an-trano mihitsy ianao tsisy nilina iova ao. Na hivavaka tahaka ny ahoana ary zahay ka tsy zaridaina ny tranonao fa terrain de combat. Ny tokantrano sasany ireny tena ringa. Vao misy zavatra kely tonga dia inona no ataonay amin'izany? Raha lasaka nabavy tsisy olona matory ambony ringa. Tsisy olona tamana ambony ringa. Ny sasany pastera tena lasan'olona mivakoka ny zavatra tokony ataonao taminy tsy nataonao ka. Lasa izy vao. Zay hitanao zany. Lasa izy vao raha malala maninona ka izy teo natao hoe malala. Farana respect, aoka izy respect ao an-trano. Amen ve zay? Amen ve zay e? Vao rainao tsara ny afatra. Vao tsy dia mitsangana. Manao inona nataonao? Inona nataonao manombo zao? Raha vao afaka mody dia mananina tsara. Raha vao afaka mody ianao manomboka androany dia mody. Amen. Dia inona natao trano? Trano atao ohatrany ahoana? Atao zaridaina. Dia inona zarainao? Ary inona koa ny ilaina tsy maintsy misy ao? Amen ve zay?